Mampitomboana ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ry Tompo Rainay any an-danitra ho faly hatrany izay misaotra anao amin'izao masoandro aposaka ao aminay izao indray. Tsapanay isan'andro Tompo fa tsy noho ny herinay na tanjakay na fahaizanay izany fa iainanay foana ny famindrapo sy fitiavanao ka misaotra indrindra. Ny andronay manontolo, ny fiainanay rehetra dia atolotray mba hanjakanao ry Jesoa Kristy Tomponay. Amen. Andeha ry havana izay voarakitra ao amin'ny Salamo 130 izay vavaka ataon'ny mpino no anakarantsika hatrany amin'ny hoe mamonjy antsika ny tenin'Andriamanitra, mamonjy antsika Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompo. Ity Salamo 130 ity dia hitantsika fa hoe salamo nataon'i Davida. Arak'izany dia ny andininy 2 ka hatramin'ny 5 dia vavaka fitarainana nataon'ny mpanompony izany. Ny andininy 7 ka hatramin'ny 9 indray dia vavaka fakatahampamonjena satria kivy sy malahelo izy, satria very ny laza mamboninahany hiatrika fiokoana izy, tena reraka, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy izy. Dia hoy ary Davida eto amin'ity Salamo 130 ity, ny andininy 4 ka hatramin'ny 9 izay vakiana amin'ny anaran'i Jesoa, manao hoe: nefa izaho mahatoky anao Jehovah, hoy izaho Andriamanitra ianao, eo an-tananao ny androko, vonjeo aho tsy azon'ny tanan'ny fahavaloko sy izay manenjika ahy. Ampamiram-pirato amin'ny mpanomponao ny tavanao, vonjeo amin'ny famindraponao ao. Amen. Salamo io 130 andininy 4 ka hatramin'ny 9 izany. Manomboka eto amin'ity andininy 4 ity dia somary miova ilay vavaka nataon'i Davida. Raha ny tanisan'ireo mahazo azy izy manomboka eo amin'ny andininy 2 dia eto dia hoy izy hoe nefa, rehefa nanomboka ny andininy 4 izy. Izany hoe na dia eo aza ireo zavatra mafy nahazo azy ireo dia izy hoe nefa. Dia misy teboka anankitelo ny tsara tsindriana ao anatin'izany. Nefa ahoana? Nefa mahatoky ny Tompo izy fa ho vonjeny. Andininy 4:10. Ary izay izany ry havana ny tena tsara mihitsy amin'ny fiainantsika, manorina an'ilay atao hoe traikefa amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra isika. Ahoana koa ny fiarahana amin'i Jesoa Kristy zanany, ary ahoana koa ny fiarahana amin'ny fanahy masina, ahoana ny fiainana miaraka amin'ireo Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina ireo. Fa rehefa nahazo traikefa avy amin'izany isika dia afaka miteny tahaka an'i Davida koa hoe mahatoky ny Tompo izy fa ho vonjeny izany. Dia ny teboka faharoa dia hoe eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainana fa tsy eo am-pelantanan'ny fahavalo. Izay koa no hitantsika eto izany amin'ity andininy 15 ity. Eto dia mampitodika antsika amin'ny Jaona 10 ry havana, dia nilazan'i Jesoa ny amin'ny mpiandry tsara, izay izy no mpiandry tsara mamonjy ny ondry izany. Jesoa dia tsy hoe mijanona fotsiny amin'izao fa mikarakara, mijery izay mahasoa ny ondriny, mitady sakafo ary indrindra miaro. Izay izany ilay eo am-pelantanan'Andriamanitra, eo am-pelantanan'i Jesoa ny fiainantsika iray manontolo, aoka tsy hisy fanahiny, aoka tsy hisy zavatra hampatahotra na dia eo aza mety ho tantsaky ny fahavalo sy ny zava-manahirana samihafa rehetra. Ary ny teboka fahatelo ambarany amin'ity vavaka ity hoe nefa, rehefa avy notanisa ireo fahoriana sy zavatsarotra mahazo azy dia izy hoe nefa tsy kivy izy, mbola misy mahatoky ny Tompo hatrany, ka hamafisiny izany amin'ny hoe ampamiram-pirato amin'ny mpanomponao ny tavanao. Andininy 5:30. Ho antsika mantsy izany dia izao hoe raha ohatra izany tsika tsy mahita ny tavan'ny Tompo dia azo lazaina hoe izany no tena fahavoazana izany amin'ny fiainana. Maizina arak'ilay fiteny, maizina ny tany aman-danitra. Faharoa, raha miafina amintsika koa ny tavan'Andriamanitra dia toy ny tahaka ny efa ozona sady izany, tsisy fitahiana izany. Ary izay no mahatonga ny Davida manao eto hoe ampamiram-pirato amin'ny mpanomponao ny tavanao.
sady famonjena zany no fitahiana izany ry havana. Koa raha sendra mandalo ady sarotra ianao toy izao nahazo an'i Davida izao, dia aoka atoky ny tenin'ny Tompo rehetra. Ary dia izany dia valiana tahaka ny nataon'i Davida teo ihany koa. Dia indrindra ry havana maranako azy dia mbola averiko hoe ilay Salamo faha 130 andininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 9 manao hoe: nefa izaho matoky anao Jehovah, hoy izaho Andriamanitra ianao, eo an-tananao ny androko, vonjeo aho tsy ho azon'ny tanan'ny fahavaloko sy izay manenjika ahy, ampamiram-pirato amin'ny mpanomponao ny tavanao, vonjeo amin'ny famondraponao. Amen. Vavaka ary sika. Mino izay Tompo, izay mivavaka aminao amin'ny finoana, manatona anao amin'ny fanendrentena, dia menao valim-bavaka na inona tanjaky amin'ny fahavalo, na inona zavatra mahazo azy. Dia inona sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo hatrany ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.